Toy izao ndray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Ho voata izay miray latabatra amin'i Kristy. Abrahama nanaiky ny sakafo tamin'i Melikisedeka tamin'ny mofo sy ny divay. Araka ny voasoratra amin'ny Genesis 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe a Melikisedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nahazo tso-drano mafonja i Abrahama tamin'izany. Araka ny voasoratra amin'ny Genesis 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia nitso-drano azy izy ka nanao hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra anie Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ary isaorana anie Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomena Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Manaiky ary ho iray latabatra amin'i Kristy koa ianao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:2-4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity ilay fanaikiana vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Hiova ny fiainanao, andraisin'ny sakana rehetra ianao. Vavaka isika. Kristy ao, tsapako fa ny firaisana latabatra aminao, mariky ny firaisako aminao, sy ho fiarovana ny momba ahy manontolo. Amen. Mandra-pioana tompoko.